Ny politika avy hatrany no anoizantsika ny izay vaovao izay. Anisany nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry ny governemanta omaly koa ny didim-panjakana mamaritra ny isan'ny solombavam-bahoaka. Ny anjinjiny makasika an'izay indray no entina amin'ity fanadihadiana manaraka ity. Mbola ivola ravoavy sy mamy Rasamboeletrany. Raika amin'ny 50 ny isan'ny toeran'ny solombavam-bahoaka araka ny didim-panjakana mivoaka tao amin'ny filan-kevitry minisitra omaly. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina dia solombavam-bahoaka roa isaky ny distrika enina: Antananarivo Avaradrano, Atsimondrano ary Ambohidratrimo. Solombavam-bahoaka roa avy ihany koa ho an'ny renivohim-paritany 5 hafa teo aloha. Miankina amin'ny isan'ny mponina kosa ny namaritana ny isan'ny solombavam-bahoaka amin'ny distrika hafa. Ho an'ireo farim-pifidianana distrika zany izay latsaky ny 5,4 hetsy ny isan'ny mponina ao aminy dia solombavam-bahoaka iray no omena azy, ka amin'ny alalan'ny fifidianana antsoina amin'ny teny vahiny hoe scrutin majoritaire à un tour no ifidianana izany. Ho an'ireo farim-pifidianana na distrika izay manana mponina mihoatra ny 5,4 hetsy dia solombavam-bahoaka roa no omena azy, ary amin'ny alalan'ny fomba fifidianana tenenina amin'ny teny vahiny hoe scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne no akana an'ireo solombavam-bahoaka anankiroa ho fidina ireo. Mikasika ny tetandrom-pifidianana indray dia nilaza ny teo anivon'ny ministeran'ny Antany fa na dia nisy aza ny fanambarana izay navoaka ny senita nanova ny tetandrom-pifidianana dia tsy maintsy fitondram-panjakana manamafy ary mamoaka didim-panjakana vao manan-kery ary ofisialy ny fanemorana ny tetandrom-pifidianana. Araka ny voalazan'ny sorodalana dia ny famaritana ny datim-pifidianana dia anjara ny vaomelam-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny senita sy ny fiombonam-be iraisam-pirenena ny mamolavolana zay rehefa vitan-dry zareo ny famolavolana ny daty anatanterana fifidianana dia satria raha-mpanjakana ny raha-pifidianana dia tsy maintsy didim-panjakana no mametra sy mampafantatra ny vahoaka amin'ny fomba ofisialy an'izany datim-pifidianana zany. Ka amin'izao fotoana misy antsika zao dia efa enontsika ny fanapahan-kevitry ny senita sy ny fiombonam-be iraisam-pirenena ary efa tonga eo anivon'ny fitondram-panjakana ihany koa ny atao hoe saisine nataon'ny senita, ka dia amin'izao fotoana zao dia manomana ny didim-panjakana izay ilazana sy amoahana amin'ny fomba ofisialy an'izay datim-pifidianana zay ny ministeran'ny Antany ary anolotra azy io eo anivon'ny filan-kevitry ny governemanta izay androm-panjakana afaka ny amoaka izany amin'ny fomba ofisialy. Araka izany dia andrazana ny didim-panjakana avoaka ny fitondram-panjakana mikasika io fanemorana ny fifidianana io.